Najib Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax 1 pour un prix remisé à 240 000 arias. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. Morongana tsy fanarahan-dalàna eo amin'ny sehatra ny arenan-kibontany eto Madagasikara vokatry ny tsy fisian'ny ministra tompony anaiky raha ny fanazavana ilaina paikady sy vahaolana maharitra izany eto amintsika. Maro amin'ireo firenena vahiny nampiena 5 andro ny fotoana hiboana raha toa 12 andro teo aloha ny eto Madagasikara ro taona aty aoriana mbola mijanona 12 andro izany ho an'ny olona marary. Taoriana ny famaizana ny tranga tao andekaleka omaly nafanganana famoahana ireo milina mpamokatra herinaratra ao Anserana Tsambony Tomasina. Fitaovana tokony ho tonga ao andekaleka afaka 2 andro farafatarany amahana ny olona ny tsy fampinjiro mampitaraina ny mpanjifa. Mitony fiakaram-bidy ary nahitana fiakarana avokoa ireo sikara rehetra eny amin'ny tsena nanomboka ny fiandohan'ny volana janoary taona 2024. Fampiarana ny ao anatin'ny tedi-bola 2024 mampiakatra ny hetra no isan'ny antoniny izany. Tsy masakana ny fanjifana nefa izany raha ny fanadinana tao androany. Maresaka iraisam-pirenena mandripaka olona manetsiny maneran-tany ilay variant Omicron amin'izao fotoana izao manoloana izany. Nanamafy ny fanentanana amin'ny tokony anaovana vaksiny ny fanjakana isa tokony any amin'ireo firenendehibe. Ladidiny revetra. Finaritra tompolasy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Écoute TV Manasinoara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao dia morongatra ny tsy fanarahan-dalàna eo amin'ny sehatra ny arenan-kibontany eto Madagasikara vokatry ny tsy fisian'ny ministra tompony anaikitra raha ny fanazavana azo. Ilaina paikady sy vahaolana entitra ny manoloana izany eto amintsika. Henri Florian. Tsy mbola voafeny gaboraraka eo amin'ny sehatra ny arenan-kibontany hatreto. Fitrandrahana tsy ara-dalàna. Famoahana antsokosoko ny arem-pirenena, endrika tsy fanarahan-dalàna matetipitranga ireo izay nambotry ny firenena. Isan'ny ministera mitana andraikitra lehibe amin'ny loharanom-bola ny firenena ny ministera ny arenan-kibontany sy ny loharano stratejika. Hatreto, tsy mbola misy antony mazava momba ny arenan-kibontany toy ny vatosoa sy ny volambena, fa mitohy kosa ny fitrandrahana sy ny fanondranana. Tsy fantatra mazava ihany koa na ara-dalàna na tsy ny fitrandrahana misy eny fotony eny. Raha ny volamena manokana no asianteny, nalaza iny ny resaka 3.75 kilao ny ala veto Madagasikara sarona tatsy Afrika Atsimo tamin'ny fiandohan'ny volana tahaka izao tamin'ny taondasa. Nisy ihany koa ilay sarona tany Seychelles izay milanja 2.15 kilao tamin'ny volana Oktobra taona 2024. Ary ny farany teo, volamena milanja 7.70 kilao indray no tojiny zandary tao Komoro tao. Teboka maromaro no mila apetraka mba tsy hisian'ny fitrandrahana arenan-kibontany antsokosoko intsony, raha ny nambarany mpahay-toekarena nanaovana fanadiadiana. Za aloha mahita hoe betsaka ny zavatra tokony atao zany mba tsy hampisy ny hoe fanondrana tsokosoko sy ny fitrandrahana tsokosoko, satria moa fitrandrahana ny voalohany indrindra eo amin'ilay mitrandraka mihitsy dia efa misy indraindray efa misy fraude. Olona tsy manana permis dia mitrandraka, olona manana permis tsy mahazo mitrandraka. Dia io zany aloha tokony efa mazava tsara ny règle. Dia ao aorianan'izay koa ny ohatrany hoe misy olona mahita raha ohatra hoe pierre précieuse ohatrany misy tonga dia hoe tsy sécurisé zany ilay izy fa indraindray tonga dia misy hoe confisqué ilay zavatra azon'ilay olona, mety hoe ny fanjakana ihany ny confisqué an'izy nefa ilay zavatra ny ana olona privé. Dia rehefa manondrana koa dia ohatrany hoe misy olona afaka manondrana, misy olona tsy afaka manondrana. Dia izany rehetrarehetra zany hitako hoe tokony mazava tsara ny lalàna ary tokony ampiarina ny lalàna. Iaraha malala fa vola amina miliara maro no very fotsiny amin'izao izay tokony hiditra ao anatin'ny kitapom-bolam-panjakana vokatra ireny fitrandrahana sy fanondrana na tsokosoko ireny. Mbola miantona mandrakandroany ihany koa ny lalàna
izay ny volavolaina ifeny fitrandrahana raha toka tsy mbola manana minisitra tena tompona andraikitra mivantana ny ministera tompona andraikitra nanomboka ny volana aogositra taona 2024 taoriny efa metrampialany ny ministra zay voatendry farany teo. Fantatsika fa amin'izao fotoana izao a eo amin'ny 200 000 ariary eo na 1 million de francs de gramme. Raha izay 200 tonnes zay zany a dia any ho any amin'ny 8 milliards d'euros any ho any. Ny budget antsika eto Madagasikara, budget mpanjakana eo amin'ny 4 milliards d'euros eo isan-taona. Efa doublé zany ny budget raha ohatra ny voafehy fotsiny ny fivoahan'ny volamena. Budget doublé zany a afaka manao ampitomboana fois 2 ny karama mampiasa mpanjakana rehetrarehetra. Afaka multiplier par 2 ny investissement. Zany hoe afaka manao lalana bebe kokoa tsika, afaka manao école bebe kokoa tsika. Dia hitako hoe rariny sitsiny mihitsy raha hoe voafehy tsara ny voahan'ny volamena satria vola be arena nomen'Andriamanitra ny Madagasikara io raha itsika tsara ny tena mifehana azy tokony hiteraka tena hoe fandrosoana ho antsika ary fanatsarana amin'ny fiarim-piainan'ny olona rehetrarehetra mihitsy. Sehatra sa maro araka izany no mifampiankina tanteraka amin'ny ministera ny harena kibon'tany sy loharano stratéjika ity. Eo am-piandrasana ny ministra vaovao natanainy indray ity ministera ity ny rehetra amin'izao fotoana izao, indrindra fa ny mpitrandraka harena kibon'tany eto amintsika sy ny avy any ivelany. Vaovao mahakasika ny Covid-19 kosa indray dia maro amin'ireo firenena vahiny no ampiana 5 andro ny fotoana iboana. Raha toka 12 andro zany teo aloha ny eto Madagasikara roa taona aty aoriana mbola mijana ho 12 andro zany ho an'ny olona marary eto Andriantsiravo. Fepetra vaovao nanaitra ny ankamaroan'ny mponina manerana izao tontolo izao ny fampianana ny fotoana fiboana ho an'ireo izay ahitana ny tsy mikaretina. Raha toka 12 andro zany teo aloha na emitra ho 5 na 7 andro zany amin'izao fotoana. Isan'izany ny ao États-Unis, Angleterre, Espagne, Argentine sy ny maro hafa. Antony mahatonga izany raha ny fanazavana ny tsisy sy ny fiantraikany betsaka eo amin'ny fahafa-mamokatra ka isy voka-dratsy eo amin'ny toe-karena izay mbola tsy tafarina ny ankamaroany hatramin'izao. Raha ny hita aloha hatreto ny vaksiny sy ny fitondrana ary vavaorona ary ny fanajana ireo fepetra sakana rehetra no entina miady amin'ny Covid-19 ho an'ireo firenena mandroso. Na mitombo isan'andro aza ny cas indrindra noho ny fisian'ilay variant Omicron, ny ena ny tapa-fatesana no ny tahany fanaovam-baksiny tafiakatra ambony. Antony nahatonga ireo firenena vahiny tsy hiroso amin'ny fihiboana na eo aza io fitombon'ny olona ahitana ny tsy mikaretina io. Aiza ho aiza isika eto Madagasikara manoloan'izany ny zava-misy raha toka manao testa ny olona iray ahahina fa mitondra ny tsy mikaretina miandry 4 na 5 andro zany vao mivaly ny testa nataony. Raha toka pozitif izany hoe mitondra ny tsy mikaretina omena 10 andro mitsabo tena na eny amin'ny CTC na eny amin'ny hopitaly na any an-trano ka arahan'ny mpitsabo maso akaiky. Aoriny ny 12 andro mbola misy ihany koa ny fitsapana fanondrony anamarinana fahasalama tsara na tsia. Raha tambatra lany 20 hatramin'ny 12 andro ny olona iray raha toka ahina fa mitondra ny tsy mikaretina. Fotoana maharitra tsy ahafana mamokatra ary miteraka fatiantoka ho an'ny orinasa indrindra ireo orinasa tsy miankina. Teboka iray tsy ahafana mampiena ny andro fihiboana raha ny fanadihadiana natao ny tany vaksiny izay mbola ambany eto amintsika. Vitsy ireo olona vita vaksiny, vitsy ihany koa ireo manaja ny fepetra sakana takina. Miandry fanasaziana avokoa ny ankamaroan'ny mponina indrindra ny eto Antananarivo renivohitra. Misy ireo samy milaza fa tsy ilaina ny aro vavaorona raha tsy ao anaty taksi be. Miteraka fatiantoka lehibe ho an'ny firenena eo amin'ny lafiny toe-karena nefa ny tsy fahafana miasa ao anatin'ny 12 andro. Fahavoazana manampitrotraka ny voka-dratsy nateraky ny Covid-19 nandritra izay roa taona mahery ny sy ny valanaretina teto amintsika izay. Mahakasika ny Covid-19 izay hatrany dia saziana ireo olona tsy manaja amin'ny fepetra sakana manoloana ny firongana ny Covid-19 eto Antananarivo araka ny fanapa-kevitra ny raisin'ny préfecture. Araha maso ary saziana ihany koa ireo taksi be mitondra olona mihoatra. Fanandina. Nandray fanapa-kevitra ny eo anivon'ny préfecture n'Antananarivo manoloana ny firongatry ny valanaretina Covid-19. Tsy maintsy ajaina ireo fipetra sakana rehetra napetraka hatramin'izay ary iverina ny fanasaziana ho andro izay tsy manaja izany. Araka izany, tsy maintsy manao aro vavaorona ny tsirairay mivoaka ny tranony na andalam-be izany na anelakela-trano ary entanina amin'ny fanasana tanana matetika na ampiasa ny gel hydroalcoolique. Tsy maintsy izay ny hafarany raha fa ohatra ka tena tsy manaraka mihitsy rehefa tena hita hoe mirongatra loatra le izy nefa ny olona
tsy manaraka an'ireo le geste barrière minimum zany, sy minimum ne eo e, hoe ny fitondrana arovava orona ohatra zany de efa tsisy mitondra raha ny elakelatra any tsena any de fa sahirana mihitsy mananana an'le olona. Ho an'ireo toeram-pivarotana amafisina ny fanaramaso ireo mpivarotra, ny fanajana ny vahadiovana, ny fisorohana ny fitangoronana ary ny fisiany toeram-pidiovana na fanomezana gel désinfectant ho an'ny mpanjifany. Andraisana fepetra ihany koa ireo taxi be izay mitondra mihoatra ny olona efatra isaky ny banquette manomboka izao ary tsy azo ekena ny fampiasana ny strapotin raha niverina tsikelikely izany tao ao. Ahetsika ny mpitandro filaminana ary anasazy avy hatrany ireo mpamily sy ny mpanampy azy raha misy ny trangana fandikan-dalàna. Ireo mpandeha ihany koa midina avy hatrany raha vao tsy manao arovava orona ary hiara-ny sazy miaraka amin'ny mpamily sy ny mpanampy azy. Ny fiara fitateram-bahoaka rehetra izay tsy maintsy ahitana gel désinfectant avokoa raha ny fampitambo avao voaray hatrany. Amin'izao andro vitsy mialoha ny fiverenany ny fidiran'ny mpianatra izao, amafisina ny fanaramaso ny fepetra toy ny fitsapana ny maropana ny ankizy izay hiditra any ampianarana ho hatrany prefektura ary tsy maintsy misy toeram-pidiovana ahafahana manasa tanana avokoa ny sekoly rehetra. Ankoatr'ireo, tsy maintsy ajaina ny elanelana iray metatra amin'ireo toerana rehetra ahitana fitangoronan'olona. Fanadiovana tsena pokotany, lakan-drano sy tatatra sy ireo fananana iombonana no sazy ho an'ireo izay minia mandika ireo fiapetra sakana tsy hipariha ny valanaretina COVID-19 eto amin'ny tanàna n'Antananarivo. Tokony tamin'ny 10 ramaraina teo finoana rehetra ny tompony andraikitra eo anivon'ny hôpitaly CHUJR ny mpitsabo amin'ny tsy mbola nazahoany izy ireo ny anjara vola tokony nanaovana fety teo amin'ny 50 teo ny solotenan'ny mpiasa nanao izay etsika izay nilarana efso. Fitakina ny anjara vola tokony anaovan'ireo mpitsabo fety no nanomboan'ireo mpitsabo teo anivon'ny hôpitaly CHUJR ny andron'ny androany. Efa tokony tamin'ny krismasy hoy izy ireo no tokony nisitraka izany saingy tsy mbola nivoaka izany hatramin'izao. Mandridina ny 52 ireo solotenan'ny mpiasa niaraka nanao etsika fanerana ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny hôpitaly. Satria mba tonga ny andro fety krismasy ny tombo avao dia mba nanantena an'izany hoe solopehana koa. Io vola io dia mba nanantena ny mpiasa hoe anaovana fety. Nefany tsika zao fa efa lasa ny taona lasa iny efa tombo avao tsika mbola tsy mahazo an'izany ihany zay hatramin'izao. Dia izay zany tarainan'ireo mpiasa ireo hoe ahoana ny fikarakarana izy. Misy koa ilay intéressement hatramin'izao mbola tsy mivoaka. Izany hoe tena tsy manam-bola mihitsy zany ireo mpiasa ireo hoe nono ireo. Dia izay toko. Tsy dia tena misahitra satria ny mpiasa tsy migrevy. Le mpiasa tsy migrevy hoe tsy asa fa miasa foana izay. Fa mitianay fotsiny hoe mba manao fety ohatran'ny olona izay fa tsy anjorom-bala ohatran'izay. Ministera rehetra nizara vorona, nizara rehetrarehetra fa izay tsy mba nanao an'izany fa izay mpiasa fahasalamana tena anatin'le miady mafy amin'ny Covid zao mpiasa. Be dia be mpiasa maty tsy nandray an'izany akory izy. Tamin'ny 31 zao dia nisy dokotera iray maty. Nefany dia tokony mba nandray an'izay, mba sitraka an'izay izy. Tsy misy fiantraikany amin'ny fitsaboana eny amin'ny hôpitaly ny fitakiana ataon'izy ireo raha ny fanazavana. Mitaky izay tokony ho anjarany fotsiny izy ireo raha ny fanazavan'izy ireo hatrany. Mijana any amin'ny CHUJR isika dia misy telo namony eny nandritra ny fetin'ny farantaona sy taom-baovao ho an'ny teo anivon'ny CHUJR raha ny tatitra azo tamin'ity androany ity. Folo kosa ny tatitra izay nataony teo anivon'ny polisy pirenena nilarana efson-trano. Tafiakatra 13 ny isan'ireo olona tonga teny amin'ny sampana-pamonjy teny amin'ny CHUJR ny andron'ny farantaona sy ny taom-baovao raha ny antotan'iza voaray teny an-toerana androany. 7 amin'ireo no teo anivon'ny urgence chirurgicale raha toka ny 5 tamin'izany ny teny amin'ny famelomanaina. Amin'ny ankapobeny, loza teo anivon'ny fiarahamonina na ny accident à responsabilité civile no maro anisa tamin'ireo marary. Na izany aza efa nahitana fiainana ny tahan'ny olona niditra hôpitaly raha ampitanana tamin'ny taona lasa. Toy ny fotoanan'ny fety rehetra, misy ihany ny endrika tsy fandriampahalemana izay nanaovan'ny teo anivon'ny polisy pirenena tatitra androany. Raha teo amin'ny lafin'ny halatra dia tao anatin'izay roa amin'izay dia halatra teo amin'ny 3 teo no niseho eran'ny Madagasikara. Ka ao anatin'ireo ilay ataonay hoe vol simple zany hoe halatra tsotra zany dia misy 3 izy ireo ary ny misy 5 izy ireo fa ny vol avec fraction zany hoe famakitrano zany dia misy eo amin'ny 3 eo. Teo dia nisy ihany koa nefa ny
accident mortel loza mpifamoivozana zay betsaka tokoa tato ato dia miisa 10 maty zany eraky ny Madagasikara. Miisa 774 ny isan'ireo polisy pirenena naparitaka andrindra ny filaminana nandritra ny fety. Raiky amby 10 ny lozam-pifamoivozana noraisin'ny polisy pirenena an-tanana raha ny fanazavana. Mariana fa raha teto Analamanga dia nisy rarahana tsindronantsy tamin'iny raiky amby 30 ny volana desambra iny nandratrana olona maromaro ary nisy anankiray maty mihitsy teny namontaka. Efa voasambotra moa le navanina an'izay famonoan'olona sy fandratrana olona zay ka efa mandeha ny fanadihadiny. Nisy ihany koa olona nanambana basy tanaty trano fisotroana ka dia azo soamatsara koa zany basy zany tamin'ny raiky amby 30 desambra iny ihany koa. Tsara ho marihana ihany koa fa raha nisy moraingy tany faritsy Sofia iny dia niafara tamin'ny faty olona sy fandoroana trano koa izy efa mandeha koa ny fanadihadiana mahakasika an'ireo zavatra ireo. Ireo no azo lazaina hoe zavatra lehibe nampalahelo niseho tamin'iny fetiny farany taona sy Na izany azy, nahitana fito ambony olona niditra teny anivon'ny famelomanaina teny amin'ny hôpitaly CHUJ nandritra ny fetin'ny farany taona sy ny taom-baovao raha ampitahaina tamin'ny taona lasa. Lafim-baovao hafa kosa indray dia kiodalana farany hanantantarany filoha Andrajoelina ny fampanantenany ity taona 2024 ity mialohan'ny atrehana ny fifidianana ho an'ny taona 2024 taona itsaran'ny vahoakan'ny filoha izany raha ny fanazavana azo Henri Florio. Taona ny asa hanatanteran'ny filoha sy hanohizan'ireo fampanantenana izay nataony tamin'ny vahoaka malagasy ity taona 2024 ity. Ity taona ity no ahafahana mandrefy sy mitaratra ny fiasan'ny fitondram-panjakana izay tarin'ny filoha Andrajoelina ka hanana ny herijikana amin'ny fifidianana ho an'ny taona 2024. Raha ny latena ataon'ny filoha tamin'ny fiafarany ny taona teo no iverenana kely hanandanja lehibe ho azy ity taona ity izay hanomboana ireo tetikasa lehibe eto amin'ny firenena. Araka ny nambarany, amin'ity taona ity no hanomboana ny tetikasa Tanamasoandro, ny autoroute voalohany ary ny fametrahana fatsanao lehibe hiadina amin'ny kere anatsimon'ny nosy sy ireo asa maro tsy voatanisa. Ankoatra ireo, iankinan'ny ho avin'ny filoha araka izany ity taona ity raha ny nambaran'ny mpandinika politika nanaovana fanadihadiana ary tokony ho jerena kaiky araka izany izay ahivita izany fampanantenana izany handrafitra ny gouvernemanta. Raha amin'ny contexte politika sy ho an'ny mpanao politika dia ilay antsoina hoe dernière ligne droite zany na ilay hoe kiondalana farany amin'ny fanaovana politika. Ity zany no anataterahan'ny filoham-pirenena ireo velorano sy ireo zatona mpanantenany amin'ny vahoaka zany. Ka eo indrindra ny tokony hanaovan'ny fitondram-panjakana évaluation ho an'ireo mpiara-miasa aminy, ho an'ireo membre gouvernement hoe mahavita hanatanteraka an'izay hatramin'ny farany ve ireto ekipa reto. Raha ny zava-misy nefa nijerena na ny tenako manokana dia mahita fa mbola misy tsy mahafapo ny mpitantana sasany ka manosika ny président Andrajoelina zany mba hijery akaiky an'ireo ekipa izay manao tandrevaka ary hanolo an'izareo satria fanambogoavana nataonao tamin'ny vahoaka malagasy, izay vahoaka malagasy mbola hitako misy fanantenana amin'ny fanatanteranao an'ireo velorano ireo. Azo ambara araka izany fa tena kiondalana sy fanadinana farany ho an'ny fitondram-panjakana ity taona vaovao 2024 ity. Miandrandra ny fanatanterana ireo fampanantenana ny vahoaka malagasy ary manantena ihany koa ny fahatsaram-piainana. Ity taona ity no hamaritra ny taona 2024. Ho voatoan'ny filoha ny tanjona amin'ny famparitsoana ny firenena satria io no fanontaniana lehibe andrasam-bany ny ankehitriny. Taorinany famaizana antranga tao andekaleka omaly no afainganana ny famoahana ireo milina mpamadika herinaratra ao aserana tsambony Tomasina. Fitaovana tokony ho tonga ao andekaleka afaka 2 andro farafatarana ahafahana mamany ny olona ny jiro izay mampitaraina ny mpanjifa fanadiny. Fitaovan'ny jirama ny antony atao amin'ny serana tsambony Tomasina ireto mifono sy anatina kontonera maromaro ireto. Fitaovana izay no afaran'ny fitondram-panjakana ampiodinana ny tetikasa andekaleka 4 anampiana tosika ny vokatra herinaratra mivoaka avy ao andekaleka. Manoloana ny famaizana ny milina lehibe iray
izay mamadika herinaratra manana tanjaka 30 MVA tao amin'ny youtube io no afainganina ny famoahana ireto entana ireto tsy ampitarasika ny fahantapahan'ny famatsiana jiro manerana ny tambazotra iraisana Antananarivo miainga avy eo Moramanga mandalo eto Antananarivo ary mipaka hatrany Antsirabe izay voelingelina efa 4 andro izay. Vokatra ny antony voalohany fa mbola mandeha zany zao ny enquête fa ny antony voalohany natanterana taminay aloha zany dia hoe noho ny fahanterana sy ny surcharge nahazo ny transformateur io. Zavatra iarahantsika ny aina moa zany dia tamin'ny Noël zany dia matetika dia tapatapaka ny jiro tao amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo zany hoe réseau interconnecté Antananarivo izay miala Moramanga mpakana Antananarivo ary hatrany Antsirabe. Fa na nisy na tsy nisy io fahavoazana io dia efa tonga eto Tamatavy ny conteneur miisa 7 izay mitondra ny fitaovana fanatsarana ny herinaratra ao Andekaleka indrindra fa le transformateur izay natao anolonany izay efa marefo ao an-toerana. Ka noho izany zany dia tonga zahay mijery anao izay anafainganana ny famoahana sy fandefasana n'ireo fitaovana ireo any Andekaleka mba ahafahana manamboatra sy manarina aingana ny fahasimbana. Miainga androany avy eo amin'ny seranatambony Toamasina ireto fitaovana ireto ary everina fa ho tonga ny Andekaleka afaka 4 andro farafahatarany. Tsy mbola ny misy miala amin'ny tranony kosa ireo mponina eny ambanina mpamarinana Manjakamiadana sy manodidina na efa 2 volana aza ny nampandrenesan'ny BNGRC azy ireo tokony hiditra antehatra ny mpitandro ny filaminana rehefa tsy mety miala izy ireo hoy ny Fokontaniona Saina. Herinandro mahery izay ny kija ny orana teto Antananarivo sy ny manodidina. Isan'ny tany-dondoza rehefa fotoam-pahavara tahaka izao ny eny amin'ireny faritra iva ireny manoloana ny fiakaran-drano. Ahina ihany koa ny eny amin'ny toerana avo toy ny eny ambanina mpamarinana sy Manjakamiadana ny amin'ny mety ho fiotsahan'ny vato. Ho an'ireto farany tsy mbola misy miala ny olona na efa mbolana maro talohan'izao aza no nentanina hoy ny tompona andraikitra eo anivon'ny Fokotany. Hatramin'izao mbola tsisy zavatra hoe party niotsaka kely na latsina dia mbola eo ihany le olona. Ary ny findrano mihitsy ny tena manahirana azy eo kokoa fianaran'ny ankizy le toerana hoe aiza nipetraka. Raha tsy efa mitranga mihitsy le zavatra ny tamin'ny faraparan'ny Novambra teo rehefa nanao lametaka an'le bandy rouge nanodidina ny faritra Rova rehetra Atsinanana sy Andrefana. Dia efa tety ny BNGRC, ny commune, ny firaisana be da be mihitsy nefa niaraka tety nametaka an'le bandy rouge izy nanentana ny olona rehetrarehetra tety. Isorona ny loza tokony atsangana ny trano lay na ijerena trano amin'ny ranazy avy hatrany ireo tokantrano misy 100 mahery izay tany-dondoza ho hatrany ny tompona andraikitra ny Fokotany ity ary ampiasaina ny mpitandro filaminana ho andro izay tsy manaraka ny lamina. Zay ohatran'izay nataonay teo aloha niaraka tamin'ny commissaire amin'ny polisy miaramila dia nanala ny olona tonga dia miala zao ankehitriny izao nasa alakiray mijanona mahavalo efa tonga dia miala daholo dia miala dia napetraka tary amin'ny EPP Akadinindrindra aloha no mipetraka tao tany mipetraka nanangala ny BNGRC tanto mahitsy zany tamin'izay tsy mahaitsy afara amin'izay aloha raha zao zava-misy teleorana amin'ity toloatra ny tena maherihery ela be dia mando be mihitsy le tany tranga mihitsy le zavatra zay vao miala raha tsy tonga dia hoe efa misy parti militsaka mihitsy zany zay vao mety miala le manodidina fa raha mbola tsisy inona tsy miala mahitsy zao. Raha tsy misy ny fandraisana andraikitra ahina hitera-doza ireto vato eny amin'ny faritra avo ireto raha ny fanazavana trany antony tsy misy mihevitra ny andao ny trano fonenana ireo mponina na eo aza ny loza mita tao. Tahaka mahazatra naraka dokavatra isika mialoha ny dirantsika amin'ny tapany faharoany vaovao rehefa avy ary. Fête légendaire! Isaky nividy Legend Max à 39 000 ariary monja ianao dia mandray anjara avy hatrany amin'ny fisariana azona smartphone sy vokatra Telma hafa isan-kerinandro. Manatonanga ny eny amin'ny Telma Shop dia nizao.
Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, misatra amin'ny telo sy roa arivo. Chocolat Tsar. Un goût authentique. Un éventail de saveurs. Tsar. Un trésor riche et gourmand, issu des précieuses fèves de cacao de Madagascar. Succombez au plaisir infini et profond du chocolat Tsar et de ses arômes intenses. Chocolat Tsar. Savourez vos émotions. Vereto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Saika tafatotona ny farany herinandro ny ankamaroan'ireo andro tsy fiasana fa andraisa-karama na jour férié eto Madagasikara ho an'ity taona 2024 ity. Tanterina aminao anatin'ity fanadadiana ity ny antsipirian'izahiona saina. Taorian'ny fety izay nahalavalava ny fialan-tsasatra ho an'ny ankamaroan'ny mpiasa, mifantoka amin'ny fiainana andavanandro indray ny tsirairay nanomboka androany. Na izany aza, maro ihany ireo andro tsy fiasana fa andraisana karama tafatotona andavanandro amin'ity taona ity. Manomboka izany ny 20 Martsa andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy izay andro talata. Ny fitsingerenana ny tolom-panafana ihany koa ny 20 Martsa 1770 dia andro talata no anamariana izany amin'ity taona ity. Andro alakamisy ny Ascension dia ny 20 Mei. Ny fanamariana ny fiakaran'ny Masina Maria ny An-danitra na ny Assomption kosa dia alatsinainy raha alahady izany tamin'ny taona lasa. Ny andro natokana ho an'ny maty ny voalohan'ny volana Novambra dia talata ihany koa. Ankoatra ireo andro tsy fiasana sasany dia mitotona anatin'ny farany herinandro ho an'ity taona ity. Ny fandohan'ny volana Mei dia andro alahady. Alahady ihany koa ny fanamariana ny fahaleovantena 20 Jona amin'ity taona 2024 ity, ary io andro alahady io ihany koa no fankalazana ny fetiny Noely. Ireo andro tsy fiasana hafa ny 17 sy ny 18 Aprily no ankalazana ny fetin'ny Paska sy ny alatsinain'ny Paska, ary ny 9 sy ny 5 Jona ny fetin'ny Pentekosta sy ny alatsinain'ny Pentekosta. Ankoatra ireo ho an'ny fety silamo mirome amin'ity taona ity ny Id al-Fitr ary ny fahasivan'ny volana Jolay kosa ny Id al-Adha. Mitohy kosa ny fiakaram-bidy ary nahitana izay fiakaran'izay avokoa ny sikara rehetra eny an-tsena eny nanomboka ny fiandohan'ny volana janoary taona 2024. Fampiarana ny teti-bola 2024 mampiakatra ny hetra ny isan'ny anton'ny zany hafan'inga itao andriatsilava. Mafy ho an'ireo mpifoka ny farany taona 2024 lasa teo sy ny fiandohan'ity taona 2024 ity. Niakatra izany ny volana Desambra 2024 lasa teo, saingy mbola nitoy io fiakarana io ny taona vaovao 2024. Niakatra avokoa ny vidin'ireo sigara rehetra eny an-tsena. Eo amin'ny 50 ariary avokoa ny fiakarana ho an'ireo karazana sigara raha ny fanazavan'ny mpivarotra sendra anay. Na izany aza, tsy nisy fiantraikany amin'ny fanjifany zany raha ny fanazavan'ny hatrany. Tsy haiko hoe akon'izay veriko zao dia tsisy ohatrany hoe tsisy toko zany fa zay io atany namidiny dia ohatrany miakatra ho azy le sigara zany no tena marina. Ary rehefa miakatra ohatrany hoe vidiny manao ahoana indray ny ianareo le aty amin'ny fanjifana. Izy aloha zany mitovy amin'ny isan'andro ihany. Mandeha foana le izy zany fa le mpifoka sigara ohatrany hoe miakatra raha le izy fa ohatrany lasa mandeha le izy. Vidy foana ny olona. Dia tsy haiko. Godoloha koa zao vidiana 7,5 alina ny ndraiky rosy. Tsy haiko izay mahatonga an'izay aloha hoe tsisy ve le izy sa ahoana tsy haiko. Ohatrany mitaditady ary vao mahita. Antony mahatonga izany hoe ireo mpanjifa ny fahazarana sy ny fiankinan-doha sarotra ny miala amin'ny sigara. Ny isan'ny lany ao anatin'ny iray andro no ahena araka ny fanadihadiana natao. Tamin'ny foka voalohany ve?
Tamin'izany ariary zato ny 50 plutôt 50 ny godoloka tamin'izany godoloka mena io za moa godoloka mena foana dia tsy afaka miova sigara koa nefa lasa mikohaka raha vao miova le godoloka ohatra hoe miova melamena na miova toatsaka hoe maitso reny godoloka maitso na an'ireny tsy maintsy mijanona amin'izay ihany fa ny ahena fotsiny ny lany zavatra tokony ho foana. Na hena mihitsy izy gara moa na misy lefa lafo loatra na hena mihitsy izy zao taloha mihinana malany rabaka isan'andro zao efa ny amin'ny folo sisa ny foana tena mety afaka ihany mihitsy ka tena afaka ihany mihitsy sa betabe dépense tena betabe dépense zao rehefa le hitanao lefa misakafo a dia le mipetsapetsaka lefa le aniny iny tena ifohana anazy matsiaritsiary mihitsy rehefa le mipetsaka sy le efa misakafo iny ohatran'ny hafahafa be ny vatatenaka ohatran'ny tsy mahazo aina zany a tsy mahazo zany rehefa tsisy sigara. Araky ny voarakitry ny teti-bola 2024 niakatra toy ny isa-taona ny etra manokana ho an'ireo vokatra sokajiana horendrarendra tahaka izany ihany koa ny etra alaina amin'ny savony izay nabe resaka teny anivon'ny anteny meram-pirenena nandritra ny fivoriana ara-potoana farany teo. Taxi Brosy iray indray no niara-ny fandrombana teny amin'ny lalam-pirenena faefatra ny aliny alahady efoa latsinainy teo lasa tamin'izany avokoa ny avola sy ny entana sarobidy tamin'ireo mpandeha sy ny mpamilina ambina Ravelorsa. Fikasihan-tanana miampy fandrombana entana sarobidy tamin'ireo mpandeha sy ny mpamily ireo no niseho nandritra ny sakana tao amin'ny faritra Ambodimanga Betsiboka iny lalam-pirenena faefatra ny aliny alahady foa ny alatsinainy fatelo ny volana janoary 2024. Zay ny tafian'ny dalo anelanelan'ny antarana 5-5 Ambodimanga misy enina amin'ny rahalahy teo zareo miaraka amin'ny basy izy miaraka amin'ny antsika laza reny dia zareo zany afina tao ambany tetezana rehefa vao ambany tetezana izy zay zany le milatsaka le mandeha moramora moa amin'ny lalana ratsy be satria le eo amin'le pont zany tena ratsy le lalana dia mandray première mihitsy anao zany milatsaka amin'le lalana io dia teo zany zareo namango anahako teo dia nivelesany zareo tamin'ny le antsika laza reny dia za moa zany somary ohatran'ny ala kely fotsiny zany fa tena nitendako mihitsy nandeha hoasiny zareo rehefa voany tamin'iny moa za dia nistominy amin'izay teo amin'ny devant mivoaka teo amin'ny devant nambanan'ireo basy amin'izay rehefa nambanan'ireo basy dia ny anankiray nanapoaka basy tery anilany tery satria nisy katikatara avany ambony avany dia napoaka ny anankiray le basy dia lasa miverina le katikatara dia zay zany lamangon'ireo teo lasa an'ireo daholo nalainy daholo ny versement vola taty aminazy zany lasa an'teo daholo ny vola ny versement teo amin'ny 2005 teo ny versement ny anahy fotsiny nalain'ireo daholo hatramin'ny telefôna avy namango anahy teo dia niakatra teo ambony indray izy niakatra veto amin'ny ambony aveta nanesan'le passager rehetrarehetra zany nalainy daholo hatramin'ny telefôna hatramin'ny volan'ireo passager koa. Olana lehibe zogain'ireo mpandeha ny faratsy ny lalana lalam-pirenena faharoa izay efa matetika hiaran'ny fandrombana amin'izao miverina indray ny tsy fandriam-pahalemana eny amin'iny lalam-pirenena faefatra iny. Dia zay ny antony mba hoe mangatanay mafy amin'ny fitondram-panjakana tompoko mba hijery akaiky an'le lalana amin'iny Reine Catherine na ny lalana zany mba hoe mba amboarina ny lalana na fandriam-pahalemana mba zay mba tiana ho angatana satria mijaly loatra izay chauffeur national na passager amin'iny route Reine Catherine raha ohatra ka hoe ohatr'izao tsy vao androany izy fa vao tamin'ny herinandro zao nisy ohatran'izay koa dia androany moa zany nefara tamin'izaho mihitsy zany nitratran'izy zao hitanareo zao mbola fiain'ny raha zao ahako tompoko sy ny antony mba hanaovanay izao fitaraina zao zany amin'le mangataka an'le fitondram-panjakana zany zay mba hijery akaiky amin'iny lalana iny satria le lalana tena ratsy dia eo amin'le lalana ratsy amin'le tetezana ratsy mihitsy nanaovan'ny zareo io asa ratsiny io
dia ianao zany rehefa mandeha ianao ka mitsefoka amin'io tetezana io tsy tetezana anankiray ny any raha tsy any na anankiroa fa tena nakamaroan'ny tetezana vao miala toke miala tia Ambondromamy ngamba ny parapatongany miala tia Matsinjo parapatongany Ambondromamy na Majunga dia tena feno tetezana ratsy ny lalana. Raha ny nambaran'ity mpamily ity tsy ponina avy eo amin'ny afaritra Ambodimanga a Betsiboka lalam-pirenena faefatra iny no nanakana azy ireo fa ponina avy any amin'ny afaritra hafa no nanatanteraka izany raha ny fanazavana hatrany. Fiteny zareo zany le fitenim-pahatra miboaka tiliara ireo tandroy ireo mihitsy zany le zalam-panao an'le action zany reo zareo ireo tsy manao fiteny fahatra kaiky izy fa fiteny isamy atandroy mihitsy ny tena fiteny ataondry zareo. Naharitra teo amin'ny antsasakady ny fifampiresana tamin'ireo Jolasy ny mpamily ity fiara ity na dia nisy aza ireo fiara saika andalo sy anavitra azy ireo noho ny pobasy ny refitrevitra voatery ny verin-dalana avokoa ny fiaranandalo tamin'iny lalam-pirenena faefatra iny. Ny zava-dehibe tsy sy ny fahamoizanainan'ireo mpandeha nandritra ity fanafiana ity. Ako ny fitsenana taona vaovao 2024 atao Antsirabe lamina tena akapobeany ny fiantrian'ireo mponina izany tany an-toerana na eo aza ny fahasahiranana niezaka nampifaly ny ankizy ireo ray aman-dreny KOLTV Antsirabe. Tsy toy ny isa-taona ny fanamariana ny fetin'ny farantaona sy ny fitsenana ny taona vaovao teto amin'ny Vatrivakina Karatra. Antony na dia teo aza ny fisiany valanaretina dia tsapa ihany koa ny fahasahiranan'ireo mponina amin'ny akapobeany. Tsy karitra izany nandritra ny fanadihadiana izay natao tamin'ireo mpitondra soavaly sy ireo mpampilalao ankizy amin'ny alalan'ny fiara kely tositosika tetỳ amin'ny kianja fahaleovantena. Ny hain'ireo mpanjifa hoy izy ireo ary voatery nampidirina ihany koa ny sarany. Ohatr'izao isa-taona efa tena avenité efa tomefy olona fa zao tsy hitanao amin'izao. Le olona zany hitanao presque tsy manam-bola koa amplisan'izay dia tsy maintsy hoe izay takatra fa efa mividin'ny olona dia tsy maintsy mitondra ianao satria ianao koa tsy maintsy hoe misakafo mibiby misakafo koa ny olona dia vanina tsy hitondra ary venao. Na iena satria hitanao tsy dia misy mitangina. Raha taloha izao manao hoe disy anay amin'io dia lasa ataonay gala izy zany amin'izao tsy mitondra vola mody mihitsy nefa mba io mba antony mba hikaramana aty mba hitanao ihany. Teo aloha izao nay raha ohatra tao hoe mitondra efatralina ohatra izao anay zany tsy mitondra rehefa 8,000 8,000 raha farany misy ary. Tamin'ny maraina izao nay tamin'ny fito ny tonga teto dia mody anay rehefa mifito satria izao rehefa mahitanao rao manomboka tsy dia misy olona tsony izao dia andeha hodiko inona zany no ny atosika anay eto. Maro ireo safidy toerana nandehanana ny tsenana ity taona ity ao ireo nijanona tao an-trano niaraka ny fety tamin'ny fianakaviana ary tsy vitsy ihany koa ireo ray aman-dreny no nitondra ny zanany nampilalao tetỳ amin'ny kara. Telo menadaza ny zanakanay dia hoentinay milalao ety izy. Tsy dia tena nisy hoe teti-bola be nomanina fa izay teo am-piaratanana teny tsinjaraina mba hoe misy atokana kely mba ho an'ny ankizy zany. Zay angamba. Izy no teny za mba teo eny amin'ny kara mama fa fety dia ndao maroa tsy tamo hoe inona ny fanomanina fa mampifalifaly ny ankizy dia zay misy eo dia zay no atao. Araka izany dia tao anatin'ny filaminana tanteraka ny fanamariana ny fetin'ny farantaona sy ny fitsenana ny taona vaovao 2024 teto amin'ny Vatrivakina Karatra. Trano miisa 770 tafo no kilan'ny afo ary olona 27 no tsy manan-kelovana vokatry ny aitranotranga tao Tanambao manampotsy ny atoandro ateo nanomboka tamin'ny iray ora ny firehetana ary afaka adiny 3 aty aoriana vovoafeny afo isanana sarotra izany ny fisian'ny rivotra ny fofofo tsy nisy ihany koa ny sapana mpamonjy-vona ao an-toerana. Tsy nisy ny ainana fohy fa olona 9 naratra tamin'ny izany. Tsy nanakamaroany ireo trano mahita amin'ny izany nisy voakasika ihany koa ny trano posa tao Tanambao manampotsy hatreto tsy fantatra mazava ny antony nahatonga ny afo. Naniozantsika ny vaovao kosa indray dia tahaka ny eto amin'ny faritra Analamanga ny olana misy ho an'ny voafonja ao amin'ny faritra Zava. Mahatratra any amin'ny 710 ireo voafonja ao amin'ny fonjabe ny faritra Zava amin'izao fotoana izao. Nambina Ravelorson. Mahatratratra any amin'ny 710 ireo voafonja eto amin'ny distrikany Antalasy Sambava faritra Zava. Niteraka olana lehibe ny fahatereny fonja aty an-toerana. Raha ampitahaina amin'ireo fonja manerana Madagasikara, ankoatra ny fonjabe ny Tsiafa
mitazona larina faharoa ny fonjy eto Antala amin'ny fahamaroany ireo voasazy. Dia mitazona ireo voafonja miisa any amin'ny 700 serivo ankehitriny. Raha dinina zany totanisa zay zany azo heveriny fa faharoa anolohan'ny fonjabeny any Antananarivo zany ny fonjan'Antala zao. Ka ny fomba fitantagnan'ny mahaologno eo zany tsy maintsy ny priorisena ao anatin'izay. Faharoa magnaraka zay araka ny fampiresagna tamin'ny gouverneur matetiky moa ny voafonja eo ihany. Fa ny fianakaviana zay sahirana misy miaizy zareo tsy maintsy jahavina koa. Ary zay natonga zay ny roso nametraka ny paikady hosoroana amin'ny kolikoly eo amin'ny tombotsoan'ireo fianakaviana zay manana raharaha atao ato amin'ny toeram-pamonjana. Tokony isy ny fijirana ny zoma olona ary tokony afainganana ny fitsarana ireo voafonja. Misy amin'izy ireo tsy mbola nandalo fitsarana. Dia ny zavatra ho atao moa zany ary ezaka zay tsy maintsy ho atao dia ny fijerenany tena zoma olona agnatiny toeram-pamonjana. Ao agnatin'izay mihitantsika moa ny fangatanga zay nataonay tamin'ny gouverneur mafana aty amin'ny faritra Sava. Ny toerana nefa kely. Dia tsy maintsy ho jerena inona ny vahaolona. Ny extension zany tsy vita ato ato. Dia ny fanamevanana an'izay hafanana zay dia ny fampiasana nireo ventilateur. Ny faninana nisan'ny voafonja ao anatin'ny fonja. Ireo zany ny ezaka ato tsy maintsy ho atao mba hanamevanana ireo voafonja ny fagnatanterahana izay sazy zay miatra aminy aty. Efa miakatra avroeny ny isan'ireo voafonja amin'izao fotoana izao amin'ny faritra Sava. Raha toa ka enjato ny isa voafaritra zakan'ireny fonja ireny. Mahatratratra any amin'ny 700 ny isan'izy ireo eto amin'ny fonjabeny Sambava sy Antala faritra Sava. Ny farany taona teo moa nisy ny fanomezana ho an'ireo voafonja. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia mandripaka olona amanetsiny maneran-tany ilay variant Omicron amin'ny zao fotoana izao. Manoloana izany nanamafy ny fanentanana amin'ny tokony anaovana vaksiny ny fanjakana isan-tokony amin'ireo firenendehibe. Fanadina. Miamafy ny tsindry sy ny fanentanana ny amin'ny tokony anaovan'ny tsirairay vaksiny hiarovan-tena amin'ny Covid-19 indrindra mifirongatry ny variant Omicron. Miantso ny olom-pirenena rehetra ny fanjakana any amin'ireo firenendehibe amin'ny fanatanterahana izay vaksiny izay no ity fomba ity lalatokana ifehezana ny firongatry ny valanaretina. Any Frantsa no dinina nanomboka androany ny famadihana ilay passe sanitaire ho lasa passe vaccinal anaovana mpimaso ho an'ireo tsy mbola vita vaksiny sy anomezana tombon-dahany ho an'ireo izay efa nahefa izany. Isan'ny tombony ho an'izay efa vita vaksiny ohatra raha tonga mpitondra ny tsimok'aretina izy ireo alefahana ny fibony. Mety tsy ohatra ny 5 andro izany miankina amin'ny fahasalamany raha tsy latsaky ny 15 andro kosa ho an'ireo izay tsy vita vaksiny nefa mitondra ny tsimok'aretina. Eo amin'ny setry ny fampianarana miverina misokatra nanomboka androany ireo sekoly na eo aza ny firongatry ny valanaretina no atsaraina kosa ny fipetra ny raisina any ampianarana. Isany amin'izany ny hoe raha misy mpianatra iray latsaky ny 12 taona vao marina fa voan'ny Covid-19 tsy maintsy atao fitaliana ireo mpiara-mianatra aminy. Eo ihany koa ny hoe tsy maintsy natao fitaliana ary negativa vao afaka miverina mianatra ny mpianatra tsirairay ary manao autotest isaky ny 2 na 4 andro any an-tokantranony ahafahana manara-maso ny fahasalamana. Any Etazonia voapirofo araky ny ao Pennsylvanie fa mianaka aingana ny valanaretina Covid-19 noho ny fahalainan'ny mponina manao vaksiny. Ity faritra ity ankehitriny no mitana ny loha laharana amin'ny fiparihan'ny valanaretina. Ny tanàna izay miditra amin'ny vanim-potoanan'ny ririnina ankehitriny ary mitazona ny tarehimarika ambony indrindra amin'ny fiparihan'ny Covid-19 hatramin'ny nisin'ity valanaretina ity. Ato amin'ity klinika iray ity maro ny dozana vaksiny sy olona mpitsabo afaka manao izany saingy tsy marisika ny olona. Resy lahatra nefa ny tompona andraikitra fa io ny fomba hiarovan-tena. Porofon'izany raha nambarany ireo lavin'ity valanaretina ity eo amin'ny faritra misy azy dia saika ireo tsy vita vaksiny avokoa ary efa nisy hatrany ny fanentanana hoy izy saingy tohina ny fohy satria olo-patatra ireo lava tsy nanaiky natao vaksiny. Ho an'ity mpitsabo iray ity izay isan'ny zokiny indrindra ny antoerana isan'ny mampalaina ny olona ny fiheverana fa misy ny fanafody mahasolo ny vaksiny raha nambarany dia ny hydroxychloroquine ary tsy ampy ny fanandramana natao tamin'ny vaksiny sy ny sisa. Araka izany ao anatin'ny aretina no andraisan'ny firenena maro maneran-tany ny taona vaovao. Ankoatra ireo fepetra sakana napetraky ny isam-panjakana saika vahaolana iraisan'ireo firenena ny fanaovana vaksiny. Na izany aza maro ireo mbola tsy resy lahatra.
tony ato amin'ity toeram-pisotroana ifamezivezena zoky olona maro ao Pennsylvanie ity olona enina amin'ny 10 no tsy mbola vita vaksiny. 6 consommateurs sur 10 sont encore non vaccinés. dia izay indray mamahana vaovao tamin'ity androany ity ankatrana nanaraka izany mandro soasina daholo tompoko. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Indahar pour un prix remisé à 240 000 arias. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. 5G Batelma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV.